Ny vahoaka malagasy tratran'ity taona vaovao ty ka manantena mba ho tao onjina feno ny soa sy ny tsara ary mba handroso araky ny ieveratsika azy ny Madagasikara sy ny fiainan'ny tsirairay eto Madagasikara. Dia mankasitraka anareo manantena aho fa tinitinika malalaka, fanontaniana malalaka ary hiezaka aho tompoko hitondra ny valiteny mahafapo sy afaka hitondra fanazavana bebe kokoa amin'ny vahoaka malagasy ny fandehan'ny raharaham-pirenena. Valopolo no iarahantsika ato anatin'ity fandarana ity dia matoa Prime Ministre hifantoka kokoa amin'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao ny dinika fampiresahana anatin'izay valopolo minitra izay tsy ho lava resaka fa aleo tonga dia atomboka satria ato amin'ny akavana koa ato misy miary solotenan'ny Gen Z raha ny tantara tokoa dia nisy ilay tolom-bahoaka nanomboka tamin'ny 20 ny volana septambra 20 ny volana oktobra tafapetraka ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement 7 andro taorian'izay ny 20 ny volana oktobra tafatsangana ny gouvernement ameko ny Gen Z avy hatrany ny ametraka ny fanontaniana voalohany mifandraika ao anatin'ny toedrarap misy atsika amin'izao fotoana izao. Makasitraka indrindra namana natao amin'ny fitenenany minao ay tongeto moa tenako metraka fanontaniana mahitsy dia mahitsy angambany roa volana mahery zay no njoron'ny gouvernement zay tarinao aiza ho aisika zao amin'izao teteza midi zao ny amin'ny fametrahana ny fototra itodiantsika amin'ny fanavoazana fotony zay ny adina sy ny joron'ireo mpitolona isan-karazany tena andalambe. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay miary valo amin'ny 20 oktobra tokoa tafajoro feno ny gouvernement fa tsara ihany iverenana zany fa 20 ny volana oktobra ko notendrehana ho Prime Ministre lehibe ny gouvernement ary patonga ny 20 oktobra dia za rery zany no voatendry misy nefany fifanjavatra zay somary nananosarotra kely raha hanaja ny lalam-panorenana sy ny vola zao dia efa nisokatra tamin'io ny session ny Assemblée nationale noho izany tsy maintsy nentina tao ny loi de finance initiale 2026 zany hoe folo andro zany nananako za rery tokony amoahana an'izay loi de finance zay hitondra ny fiainam-pirenena mandritra ny taona 20 sy 20 ty. Misy ny atao hoe fanohizana fifanohizana andraikitra eo amin'ny fitondram-panjakana dia le zavatra efa nivonon'ny olona ny dimbiasinay zany efa ataontsika hoe telo volana na enim-bolana taloha izy zay no fanaovana fikarakarana ny loi de finance initiale dia tamin'io fotoana io nisy fotsiny ny ataontsika hoe ny fahamehana ny takinareo Gen Z sy ireo zay nijoro ny mpianatra nampian'ireo miaramila tsara sitrapo niady tamin'ny famoretana dia navoaka hoe zao le tena fitakiana dia lasa iny zany atao hoe programme d'urgence zay zany aloha novaina tanatin'le zavatra préparé-ny olona dia hoe ahoana momba ny rano, ahoana momba ny jiro, ahoana momba ny tontolo iainana eny amin'ny anjerimanontolo na amin'ny université, ahoana momba ny fahantrany malagasy dia ahoana koa ny tokony ho jerena hanatsarana ny fifandraisany samy malagasy. Dia lasa zay zany no nanovana le loi de finance initiale 2026 zay tsara lazaina tsy maninona raha nanenjehana ary fa izay ny zava-misy zay no tataoko hoe délai constitutionnel tsy maintsy najaina satria sahirana be tsika amin'ireny raha ny andraisan'ireo vondrona misy a Madagasikara vondrona régional zany anisan'izany zany SADC, COMESA, UA dia tsy afaka ntsony tsika hoe iotra ny voalazany lalam-panorenana
tsy afaka satria dia manjary hosahirana ny firenena efa niainy atsika zany taona maro tany aloha nanomboka tany amin'ny taona 1972 1991 2002 2009 tsy le farany 2018 zany isako folo taona zany a de misy olana foana rupture ny ordre constitutionnel moa fetsony zareo azy dia tsy azo natao zany hoe ho avy am'izay dia narahana ireo ataotsika hoe fifanarahana iraisam-pirenena zay nandrafitra an'le loi de finance initiale io dia fifandraisantsika ny atao hoe gendarme ny toekaren'ny firenena rehetra moa zany de ny FMI na Fonds monétaire international tsika zany a manana programme miaraka amin'zareo ary ny programme am'izao fotoana zao de 3.4 hatramin'ny 7.4 ao no miantoka ny ahafahantsika manana lalam-bola iainan'ny firenena malagasy de miverina am'le izy de valona atao hoe parlement zay zany le izy tery de tery folo androny a roa andro neny gouvernementa rehefa feno zay zany ny ainana dia tsy nampatory mihitsy le izy dia lany antsaka sy andavany moa reo loi de finance napetrakay zany hoe tsy le taloha ihany fa nampidirina reo le zava-maika zay tsy maintsy tokony nenjehana nitolomany ny vahoaka nitsombadika manko le fandeha le zavatra noho ny resaka daty raha ny tokony ho izy a tokony atao aloha ny atao hoe politique générale de l'état de atao ny programme de mise en œuvre de zay natonga le izy hoe tsy maintsy isy loi de finance rectificative amin'ny volana mai 2026 zay zany no ny ainana nandritry ny volana voalohany a dia nametraka ny gouvernementa ireo zay tompon'andraikitra ambony iara-iasa amin'ireo ministra dia nomenandreo ministra moa zany a iny lalaky zorana ho an'ny tsirairay zany hoe lettre de mission avaty am'le PGE PMO de lettre de mission ministérielle zany hoe ministère rehetra zany a samy manana ny andraikitra manokana eo amin'ny secteur misy azy a fitambaran'izay ny fahavitanan'le PMO zay zany de ministra tsirairay reo zany a manana tamberina andraikitra am'izao fotoana zao hoe roa volana zany zay nandraisanareo andraikitra dia aiza aiza moa zany le fitakinareo a dia nandritran'izay roa volan'izay dia voalohany aloha tsara fantatritsika vahoaka malagasy fa le firenetsika de firenena mantra zany hoe tsy afaka manana ny ressources propre interne na hoe vola vokatry ny asantsika manokana ahafahana manao na fanoavana karamam-panjakana io a na fanaovana ny fotodrafitrasa tsy ampy ny etra takina ny aloha zany mbola zavatra hafa ndray fa na le takina fotsiny ara de efa tsy ampy zany a le ataotsika hoe recette budgétaire prévisionnelle fa tsy maintsy misy fanampin'ireo mpampidrabola raisam-pirenena zay efa nanatsika programme manko tsy azo hoe ialana zany hoe tezitra be tsika fa etompova de ialao any ny Union africaine ialao any ny FMI ero ny Banque mondiale ka le vola am-pelatananao tsy ampy tsy maintsy miaina anatin'izay ianao a fa zany akory tsy miteny hoe very ny fiandranam-pirenena ny isan'ny anombony tola zao le resaka jiro sy rano a tao anatin'ny roa volana zany zay ny tananareo inona tena vokatra sapaitanana zany a makasika ny jiro sy ny rano zay tena sosialim-bahoaka eo amin'ny resaka herinaratra io zany resaka jiro a
dia nisy niezaka famokarana azy ary ny zavatra hita de amin'ny alalan'ny voalohany aloha faminona rano ny aria andekaleka satria manana turbine telo tsika zay tokony manome any amin'ny 105 mégawatt zany amin'ny filana amin'ny ria zany teo koa ny fampivelarana ireo le hoe herinaratra azo avy amin'ny avy amin'ny masoandro efa napetraka ireo de misy groupe électrogène vidin'ny fanjakana hanampinany jirama ezaka manokana moa tsara petraka fa ezaka manokany filohan'ny fanavozana satria ny raisy no tena ambetiny rarahany lehibe indrindra ny afahana amerena ny herinaratra eo amin'ny vahoaka malagasy ary zay zany de efa raha izao de anareo mba mahatsapa fa raha amin'izao fotoana zao mbola misy le izy mbola misy ihany le délestage fa kely fa coupure misy satria migérer an'le puissance installée zany tsika zao satria nisy ohatrany somary fifandresen-dahatra entsakenjana miaraka amin'ireo fournisseur amin'ny manana groupe électrogène amin'ny jirama na hoe IPP somary entsakenjana ihany le izy satria le rafitra napetraky ny jirama hatramin'izay mihitsy no tena olana lehibe ary ny fifandraisana koa amin'le contrat de zavatra ohatran'izao ohatra zany misy orinasa ray zany mametraka 10 mégawatt amin'ny jirama zany de zao le anatin'le izy hoe na 0 na 2 na 6 na 8 na 10 de 10 vidina 10 mega ny aloha aminy tsy vo zao zany nita fa ela be fa nijanona teo foana le izy de zay zany le fanovandravitra tokony apetraka ao anatin'le jirama de fa miezaka amin'izany zay anova ravitra anova fomba fitantanana ary niresaka amin'ireo fournisseur ireo hoe tsy mety ty zavatra atao ty ka dia voalohany aloha raha sady aminy ve le groupe any aminy ny fiololours ny gasoil fa hoaiza moa ianao de tsy maintsy tady hevitra zay amin'ireo zavatra tenenanareo reo mba tsy nisiny délestage ary tsaratsara vitana ihany moa tsika hoe misy ny orana de afaka nampiakarina zany ny rano any amin'ny barage fa raha zany de asa mihitsy zay nanjoatsika malagasy de fa mpanamboarana azy zay zany mahazo mahatokonareo averiko tsy misy loatra tsony ary tsisy akora raha ny délestage coupure sisa zany hoe problème technique sisa fa tsy eo amin'le famokarana haratra herinaratra amin'izao fotoana zao. Prime ministre ny fanontaniana tiako apetraka efa na ny filohan'ny fanavaozana aza moa fa nilaza hoe tsy ho vaovao anatin'ny enim-bolana ny délestage mbola tazominao ve zay androany hoe ao anatin'ny enim-bolana tsy mihoatra ny enim-bolana no mahatsika an'io manahoana ny ataontsika hoe vahaolana lavilavitra ezaka kokoa raha ohatra zany hoe manomboka maina indray ny andro mety efa misy na ny tuyau rehetrarehetra zany zay mitondra andrano Antananarivo zay ambara fa efa antitra aiza ho aiza ny asa momba an'izay amin'izao fotoana zao savy atsika andriamatoa prime ministre de hijanona amin'ity le bidon be mangamanga be le an'io foana no angalan'ny vahoaka rano tsy maintsy misy fijerena ny fatamberina andraikitra sy ny andraikitra ndraisin'ny ministra tsirairay avy tsy hoe ny rano sy ny jiro sy ny sosialy ihany fa jerena daholo ny ministra tsirairay avy amin'io lalakasa ny menany tsirairay ho avy ny tonga lezaka ho ataony fitondram-panjakana-ambony zany hoe ny lehiben'ny fitondram-panjakana zany ny filohan'ny fanavaozana sy ny tenako izay nambetrahany le andraikitra anatanteraka programme fitondrana le fanavaozana ifotony io moa zany le programme rehetra
hatrany amin'ny hoe fifidianana zany na fifidianana lalam-panondrenana fifidianana filoam-pirenena amin'izay fotoan'izay fifidianana député sy ny sisa dia zay anatin'ny 4 volana zay no mifanarahana fa le tombanezaka any aminy no mijery ny tamberina ndraiky dravaty amiko sy ny tombanezaka tsy manala ny tena koa am'izany fa any amin'izay fa izaho kosa de tompon'andraikitra ny asa ataon'ny ministra ao zay nandrafitra ny gouvernementako ka zay zany tsara hopetratsika zay zay mahatonga an'le hoe za zany tsy de tena hoe tokony fanarahanay le tamberina andraikitra zany aty amin'ny mpitantana aloha no tokony atao iratsika eo ndre mato premier ministre lay mahakasika resaka tombanezaka sy ny antony fitakina tena kanja fa isan'ny maresaka amin'izao fotoana ny resaka fahasalamana ty impox ity tsara resana de nepety aiza ho aiza ina ny fipetra raisin'ny fitondram-panjakana ahoana ny fifehezana ny aretina ahoana ny fanafody amin'izao fotoana zao efa misy fepetra be da be ny raisinay vona eno ny fisiny izy io zay ny fisiny le mpox moa zany na nendrandraja koa dia tany amin'ny faritra boina mahajanga tany zany de efa mametraka système de veille sanitaire zay dia rehefa ny statistika manaraka azy farany de efa nisy anankiray ngamba tonga taty Antananarivo taorinan'izay de misy koa efa any amin'ny Vakinakaratra de raha dimy le izy tamin'ny voalohany mbola tsy nisy aloha ny matin'le izy isorana ny tompo fa efa manomboka miaka izy satria olombelona ihany no mitondra an'io tena vecteur moa zany dia efa mametraka barrage sanitaire zany zay amin'ny lalan'ny Mahajanga sy amin'ny lalana mandeha ny Antananarivo de efa mampiasa matériel de détection précoce zany alalana hoe trano tamin'ny andron'ny Covid de misy test zany alalana hoe misy an'le izy ve le olona sa tsy misy de efa nameraka daholo ny fepetra hoe tsy mifandray tanana tsy mifampikitikitika manao masque rehefa azo atao de mitandrina am'le hoe mety misy hoe efa misy olona tratra de iny le ohatran'ny rano tsy ranoko iny manko moa tena mamindra be efa napetraka zany zay tompoko ary za moa lehibe an'le hoe OMC NAT na hoe organisme mixte de conception nationale iarahako am'ireo force de sécurité de za ireo zany zany hoe gendarme amin'ny police miaramila mifanometanana amin'ny ministre de santé de efa manana an'izay cellule de veille ary miezaka zany mba tena hoe hitazona azy any am'le toerana misy azy de mitsabo le olona zay efa mitsabo zany tsika zao le olona efapolo zany zao ny efa fantatra hoe voany fa ny anaky 5 no somary lasa lavidavitra le aretina de ireo zany efa misy traitement iarahana amin'ny organisme internationaux miaraka amin'ny OMS de indrindrindrindra miaraka amin'ireo CHU zany zay mba mijery amin'ireo manam-pahaizana malagasy ahoana ny afahana tsy de mampianaka be loatra an'le izy ny fanafody aloha hatreto mbola tsisy mampanasa satria mbola kely le pandémie fa efa maka fepetra zay raha sanatria hoe mitatra le izy de efa misy fepetra ndraisina tompoko ampitombony na reo le fanaovana dépistage na le fitretena fa reo le marary anaky 5 reo de nampidirina hôpitaly ary ny fanjakana fitondram-panjakana no nandray an-tanana ny fitsaboana azy fanakatonana sistantsika mbola sy tonga am'izay aleo aloha mbola sy tonga am'izay satria mbola maromaro nytitsika atao ary am'le tourisme sy ny visiteur d'affaires fa tsy maintsy manaraka ny sehatra iraisam-pireneny tsika am'izay fa tsy hoe tsika rery no anidy sestany na hoe tsy amela olona ho avy fa le dépistage ohatrany tamin'ny andron'ny Covid ihany no etreretana donc dépistage à l'arrivée moa le izy fa mbola mifampijery koa zay hoe fahavaiza marina moa zany le olona nitondrana izy io na anketo de asarotra be miteny avariana ohatran'izao aloha satria
mbola tsy voamarina le vaovao raiko fa misy vaovao fa aleo loha marina tsara le izy a sao de anahira le resaka fahasalamana ihany ndre vatopiraminitra so adino ao anatin'izay rehetra izay moa zany ohatrotry ny ahoana zany zao ny asa efa vita amin'ny resaka hoe fitsonjovana ny fahasalamam-bahoaka zay indrindra reo tena marefo eto Madagasikara izay jaly tao anatin'ny fotoana ela talohan'izao fanavaozana misy amin'izao fotoana izao izao manahoana ihany koa reo mpiasa-mpanjakana izay mitaraina amin'izao fotoana izao no ny olana eny amin'ny hôpitaly poliklinika ilafy izay voalaza fa hoe geleny compte io hôpitaly io ary sahirana manomboka amin'izao fotoana izao io hôpitaly io amin'ny famatsiana ny toy fanafody maro samihafa isan'izany ohatra atao dialyse izay hoe fa enina sady ry zareo no maty amin'izao fotoana izao noho ny hoe atsahatra manomboka amin'izao zany lay fanaovana dialyse. Ya zay faran'izay ngamba aloha ny anomboana azy le izy loha tonga de hoe marina mampalahelo be le conséquence raha voamarina le hoe misy enina maty fa mbola tsy nahazo zay tatitra zay aloha zay izy fa rehefa naheno ny antson'ireo olo reo zay tamin'ny roa herinandro telo herinandro kam'izay dia efa naka ny mesure zay tokony atao le izy moa zany le fanjakana moa zany efa lazaina hoe tsy de ampy loatra le vola noho ny antony efa nazavaiko teo kanefa le fifanarahana tamin'ny poliklinika sy ny fanjakana teo alohany no mahatonga an'le izy ho sarotra be satria ny fonctionnaire zany de hoe satria fonctionnaire izy de rehefa miditra izy de nisy convention natao tamin'le orinasa voalazanao teo de ny fanjakana no mandray an-tanana ny fonctionnaire mbola jerena zany io moa zany ohatrany any amin'ny vazaha de hoe sécurité sociale tena raha ny fitondram-panjakana frantsay any tena kofona mihitsy amin'le fandraisana en charge le olona sy le am'le fararindritra rehetra fa ny antsika zany système manisy de hoe na le olona mandray mandao assurance personnelle na le olona mpiasa-panjakana dia raisin'ny fanjakana arakaraky ny ambaratonga misy azy ny fandraisana an-tanana ny fahasalamany na le olona aty amin'ny sehatra tsy miankina de any amin'ny CNAPS de misy le hoe prévention sanitaire zany no mandray azy ity zany de mbola tsy maintsy ho jerena marina fa le fifandraisan'ny le orinasa sy le ataoko eto amin'ny fitondram-panjakana zany tsy maintsy jerevana le izy fihina marina ary atraiza no nanaovana azy ary ohatrinona eo koa zany misy olana le fandraisana azy satria toetrany samihafa ny vidina dialyse eny amin'le orinasa io sy any amin'ny orinasa hafa na hôpitaly hafa de tsy maintsy ho jerevana zany mbola voarovolana zay ary le olana mitranga amin'le dialyse manana andraikitra ny fitondram-panjakana mba hanohy am'izay kely eo ananany aloha mba hiaro le fahasalamam-bahoaka ka fa nijerevana izy ireo de efa misy drafitrasa napetraka any mandritry ny enim-bolana hoe mandritry ny enim-bolana aloha jerevana le auditena moa zany de diagnostique eny le zava-misy hoe zakany fitondram-panjakana marina ve io ary atraiza nidiran'ny fanjakana amin'le convention de jerevana araky ny lalàna zany le convention hoe mitombona sa tsy mitombony fa tsy maintsy azavaina am'le olona le izy satria fanjakana ane zay vola am-pelantanany any azo ampiasainy ka reto moa marary amitsika andrianina ry zay mahatonga anay nakafepetra angana hama io olana tao amin'ny poliklinika satria azadiny fa zany dialyse zany ene tsy zavatra atao anatin'ny telo volana na roa volana ane zany fa mandra-pahafaty de ahoana ny ahafahana mampiditra zany any anatin'ny budgetn'ny fanjakana de misy tsy maintsy ho jerena zany ny akon'izay rehefa nao loi de finance rectificative tsika hoe zaka sa tsy zaka de raha vo mampitombo vola ampiasain'ny fanjakana ianao tsy maintsy mampitombo etra tsy zavatra ray fotsiny io fa mifampandray de ampitombo etra ianao de menimenina ndray hoe mampitombo ny etra de kely ny famividy de miakatra ny inflation de zay tsy maintsy arahana mijery
zavatra fandray daholo le izy a tsy zavatra raisina tendro fotsiny hoe dializiny raisitsika zany de tonga de taritiko ianao any amin'le lalatsaina hoe tandremo fa aza raisina iny fotsiny zay ngamba ny tsara mba elana raha azo atao le honohono ohatra za tsy miteny anao diso le atesolona aloha aloha vao marina hoe itity marina le izy fa maro loatra le honohono a sy le mitatitra zavatra tsy de marina loatra de hitatsika indrindrindrindra any amin'ny tabazotra momba ny hôpitaly a ny fivoahako voalohany tao aorianany loi de finance sy ny momba ny PGE sy ny PMO a de tao maternité ny Befelantanana inona moa ny antony satria hôpitaly zany zone rouge de hitatsika tamin'ny tolona nataonareo fa nisy mpitolona nandeha nieritreritra zone rouge de tao izy saika andeha hiala zany an'le famoretana na iafina de tena ohatrany nampalahelo fa tena nisy tifitra baly réel ane tonga tao hoe nahita an'le izy mihitsy anao de nijery tany ary zazakely tsika malaza mpandray vahiny tsika malagasy inona moa vahiny manandanja sy tsara indrindra eto tany tsy vahiny kely vao tonga tsy manatsiny reny ny tratrany lacrymogène atao ao zany a na salle de réanimation raha mahontsa ny salle d'opération farak'izay mahontsa avy miorana mitetre daholo ny trano rehetrarehetra misy trano zany tokony hoe payant mba anaovana recouvrement de coût zany tsy azo ampidiran'olona satria tete fotsiny le eran'le trano ny salle d'opération tsy aseptisé tsy mandeha akory ny climatisation tena mampalahelo zay zany raha tianao nahita tompoko ary tena nalahelo ary misy tantara be moa le izy fa enonareo le izy tsara tsy enonareo mampalahelo satria nandeha rehefa nandeha namangy tao a de nahita ramatoa lehibe za moa araka mivoalazako teo hoe io ndray tsisy sarangany a tsisy fiaviana tsisy hoe olona manahoana fa rehefa olombelona any de olombelona ary amiko mitovy tsirairay mety manapotra ny fananany sy ny toerany fa amiko le olombelona no zava-dehibe indrindra ny maha olona dia nisy an'izay ramatoa lehibe zay tao a ny zanany vavy zany didina satria sempotra epileptika de nididina izy navoaka le zazakely a satria sempotra le zazakely tsy ampy oxygène azo sempotra be le reniny zany any de lasa tany amin'ny réanimation tany le zaza de nitazomin'le raneny io a zany hoe mba vonjeo azo premier ministre fa za tsy manana nariary ary nefa ty napotrany amiko le any ty daholo izy fanafody tokony fitiko amin'ny zanako le zanany am'zany juste sérum physiologique sérum physiologique zany glucophage tsy haiko fetsoana azy le rano siramamy juste zany hoe mba avelona azy kanefa ny olona sepotra olona comateuse de bon nikarakaraiko moa izy aloha fa zay laninareo tato de tsy premier ministre fa za manokana hoe humaniste zany mitsinjo le maha olona de zay ny natao de no nidina avy nanao conférence de presse nrehetrarehetra nanazava hoe tena tsy rariny le hôpitaly misy fa tokony ho jerevana ahoana ny atao zay sy ministre ny santé ny tao dia tonga le dokotera nitondra le zaza tany hoe ndre matoa premier ministre maty le zaza zanaky le ramatoa teo sy le zafikely le bebe mafy tamiko zay tsy fantatro mbola tsy hitako le olo fa tena mafy de farany amaranako an'izay aza mba kivo anatin'ny miaritra mafy anatin'ny aizina misy foana mazava fa raha kivy tanteraka akory tsy toizako be fa tena kivy tanteraka hoe zay teny andalana zany de za molona pino nefa ny tena ohatrany na médecine taoambony fa maninona le zaza no vonanao maninana say anao misedra n'izany zatra tsy nampoiziko tamin'ny fiainako fa votonga tato amin'ny braoko teo de natsony ministre ny santé hoe velona le zaza kely teo ina vitany zareo ny réanimé azy hitanareo
de zay moa zany de mijerevanay mifepetra anampinanry zareo a de nisaotra ny tompo tamin'io de telo andro tateorinana nanontaniako fa izaka aiza mipetraka le olona de iza naran'le zaza de fantatrao naran'le zaza valombavaka zay. Prime ministre miresaka tena fiainam-bahoaka tsika zany manakaiky kokoa ny vahoaka manakaiky vahoaka ihany koa ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito mampikaikaiky an'izay mpampiasa lalana izy io ndray matoa prime ministre ary rotoko am'izay ihany koa satria ao anatin'lay resaka fahazavana resahanao teo a ary rotoko anatin'ity fanontaniana ity ihany koa le hoe efa misy ve ny paikady hoentinareo anatsarana zany lalana zany tsy reo lalana pirenena roa eo ihany fa io ihany koa le lalam-pirenena hafa izay avokavoky ny toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misaodranao am'izay fanontaniana zay satria miresaka famokarana moa sy miresaka fivezivezen'ny olona dia lalana zany ny tiatsika lazaina io a de tena olana lehibe eto Madagasikara. Olana lehibe satria tsy natao ara-pomba matianina le fitantanana an'le izy. Zany hoe zay moa zany miady amin'ny teny hoe miady amin'ny kolikoly, miady amin'ny tsy fitantanana mangarahara, miady amin'ny gaboraraka. Ohatran'izay ihany ny hita tao anatin'le fitondrana teo le ministera teo aloha satria ny appel d'offre zany tsy de nisy. Ny olona mahazo an'le asa tsy de manaraka ny fipetrana cahier des charges. Ny fomba fijerevana ny kalitaon'ny asa ohatra tsy manaraka ny norme. Zay zany. Dia fantatray fa tena nisy fomba fitantanana koa nanahirana be. Za zany a teny anarany tamin'izany. Ary nametraka ny atao hoe manuel de procédure na rindran-damin'ny asa. Lalàna hoe ahoana ny fanaovana an'izany appel d'offre, ahoana le cahier des charges, iza no qualification technique tokony azo azy, ahoana ny fanaraha-maso azy, ainsi de suite. Ahoana ny famoahana vola rehefa vita tsara ny asa. De izy io a satria nisy volan'ny Union Européenne sy ny Banque mondiale de double audit. Zany hoe manao audit ny Banque mondiale, manao audit ny Union Européenne indépendante. Donc tsisy zavatra azonao natao mihitsy teo. Na ariary 1 euro dépensenao na ariary de fantatro hoe taizany nampiasanao azy. Ary ara-pomba ve. Raha novaina le izy satria natahoran'ny fitorana tamin'izany de hoe le vola tany amin'ny banque primaire de sao de diso lalana le vola ary mampanakarena amin'ny banque. Za koa moa banquier koa de le vola mifera zany napetraka tany amin'ny banque de lasa ohatrany hoe ampiasain'ny banque zany azahoan'ny banque tombony satria vola petraka ao ihany nge nampindramina ny azy. Zay zany le. De novaina le izy hoe mba ahafahan'zareo manaraka an'le izy tsara de novaina hoe fonds routier. De hoe tsy alefany amin'ny banque izy fa aloha mba apetraka ty amin'ny trésor de mba trésor reo mampindrana amin'ireo banque reo. Zay manko fandeha le izy le BTS, BTA, BTF. Zay ny eritreritry le olona nanao azy. Fa rehefa natao le izy de mipetraka atao amin'ny trésor de lasa tsy vola amin'ny fonds routier zay tokony ho any amin'ny lalana fa lasa fonds tadino le routier tena ampiasaina amin'ny zavatra fa le vola tokony ampiasaina ho an'ny lalana. Zay zava-misy. De bloqué zany ny bloquéna aloha le fonds routier hoe avereno amin'le lalana tokony ho priorisena izy io. Zay zany ny zava-nisy tao nraisinay. Mbola misy vola tao amin'le fonds routier. Efa nisy nampiasaindry zareo. Fa nisy ambony tao. De zao zany zay mametraka fipetra vaovao indray hoe alao tsy ny ao amin'ny trésor no mitatana le izy fa alao apetraka indray ny rafitra mba ny any amin'ny ministère PIA
koa afaka manao priorité digitalisé tsy zany miako anareo koa ty mbola eritreritra mbola resahana efandresahana sy filohan'ny république fanavozana république ihany le izy fa misy système anankiray ialana am'le kolikoly a sy ahafahan'ny misy ny transparence de ho digitalisena le appel d'offre fa le appel d'offre misy an'izay hoe reverse bid zany hoe miasa amin'ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana ny eo amin'ny ministère de ameno hoe manao an'ity lalany eo anelanelan'ny atsapanana sy manoro de ohatra hoe 100 millions 100 milliards zay ty etsotsika azy de zay te hanao an'io ary de io le izy a de ataovy hoe ohatriny nananaovanao an'io tam'izay fotoan'izay miena zany a fa tsy miakatra tsisy an'le amboamboary tsony zany fa de ambany aty no azo azy zay zany eritreretinay mbola eritreritra zany io miako anareo hoe zay ny elana am'le kolikoly a zay ny isin'ny transparence ary am'izay mipetraka tsara le gouvernance hoe avoaka ny vahoaka fa nanaovana an'le lalana atsapanana manoro a raha sans tombanana ao ministère azy a de misy olona samy manao 90 de atao mangarahara nampiasan'le 90 de atao mangarahara ny atsaran'ny kalitao lalana vita sy zany ny eritreritra zay am're iandry an'izay hoe tsika amin'ny fikojakojanan'ireo lalan'ireo sa manao hoana zany manomboka ny fikojakojanan'ny lalana raha ohatra hoe mila zany tsika statistika azomena zany satria no le antony teo de misy blocage le izy a de voaterin'ny priorisena de marina aloha fa ny route nationale 2 Avanta-Matavy sy ny route nationale 7 ny tena mijaly ary ao koa ny tena be da be le flux zany dia raha RN2 zany ny ndresahana de ohatra anelan'Antananarivo sy Moramanga de ataotsika hoe misy 253 km dia 64% no tanterahan'ny orinasa CGC za tsy mahalala an'le orinasa fa meko fotsiny satria fantatrao fa ny tany an'io de aleo mangaraharatsika 79 km dia natolotra ny orinasa Colas de 42 km amin'io zany vita 92% de ny ampahany faharoa vita 49%. Zany hoe tena rahanay araka le voalaza taminao zany hoe manao ny fandrosiny asa de manaraka ministère ny travaux publics. Raha makany Atsirabe a de tena farak'izay sahirana amin'ny route nationale 7 dia nisy zany a fangatahana amin'ny ministère anaraka an'ireo olona nazo tsenam-barotra na appel d'offre satria tsapa fa misy tsy fanatanterahana ny asa ka ny orinasa ray a ngamba tsy ho teneniko eto ny anarany fa manahirana 11% ny vitany anatin'ny fotoana ny menazy ny anankiray 12%. Zay zany mahatonga an'io problema la route nationale 7 io raha anome ohatra aminareo fa efa milofo zay de efa manao zany ny any amin'ny lalana any Andranovory iny patonga any Sakara am'izao fotoana zao efa mandeha le izy. Ny olana teo koa le bloqué farany de l'ancien zareo lena moa zany le travaux efa nikikisana le lalana de efa nasina bande de roulement nasina gravion kely zany rena de najanona de avy le orana de lasa fotaka de zay lazaiko anareo hoe zay zao zany rehefa tena mizohina zany zay roa volana zay de tsy mbola tena afaka nanorina zany hoe manangana fa manarina zany hoe feno goka zany na budget na ny lalana de mametraka azy mba manarina azy. Makasikan'le famanao le lalana zay tsika le autoroute ve hotohizana ve sa nao projet vaovao tsika de ny flyover to Antananarivo manao koa makasika azy iny. Ny momba ny autoroute moa ny atsotsika azy eny ary ataontsika le lalana eria makeny talata ny volonondry iny eo am-pandiniany zay zany hoe ahoana ny anatanterahana azy fa raha anatanterahana azy hatramin'ny farana aloha raha ny hevitro manokana
raha le tracé natao zay tsy nanaovana étude d'impact environnemental satria mandalo amin'ny parc zahamenany de animba zavatra be any toatra mbola ampandiniany zay hoe tena iny ve le lalana ilana azy satria azadino ny RN 44 mo Moramanga Ambatondrazaka efa vita tsara iny ary ny avy eo Moramanga mandeha mamonjy ny Tamatavy le tetezana natahorana efa vitany zareo avao Ambatovy de raha ny eritreritra zany aloha de hoe andeha riny toizatsika hatreo Ambatondrazaka matetika sady manimba ala koa le mandalo eo de atao zay ahenan'le camion mandalo eo zany zay ny eritreritra mandra-pahitana zay vahaolana ny momba ny lalamby hitondrana zavatra mavesatra de nisy eritreritra zany rehefa ohatra moa zany hoe tsika malagasy zany hatray autosuffisant zany hoe mahavita tena amin'ny resaka vary aloha toizako satria lalana rano vary zavatra zay zany mampiaina atsika malagasy mampifandray atsika dia maninona mora dinihana am'izao fotoana zao zany ny sompotra lehibe indrindra eto Madagasikara de raha reo zao nantaniko de alaotra na hoe marovoay Ambatoboeny fa tsy antsony niova ny toetrandro de efa tsy antsony zany zao ny sopotra fa ny sopotra misy zany de iny mandry tsara sy be alanana iny any nefa ianao aveto andeha amin'ny be alanana 3 andro 4 andro anao vao tonga any zay le hoe ahoana moa no problema na lalana mahatonga an'io ka raha samy anao an'le lalana le bebe mikodana tsy haiko zay tsotsika azy sody re mampifandray an'le tosopotra Ambatondrazaka sy be alanana de mba moramora ny iverenany aty Antananarivo azareo tiako lazaina fa zao manko raha avy be alanana Ampasimatera amin'ireny any ambony enjana be vao tonga aty amin'le lalana sarotra be de raha samy anao ihany de andeha atao hoe iny zany de hoe la route du riz ngambany iny lasa vaovao satria any an'le be alalana any manodidina azy sy mandry tsara any raha vitako iny de mora be mampandray azy any andapa sy rehetrarehetra zay zany hoe 24 mois be zany de ho vita fa ny angatahana aminay de mametraka fototra koa ieritreretana no avy satria no avy any ny Gen-Z fi za zao maly any 5 taona ny avy konge efa ny orinako any fa no avy ny tanora no avy ny zanako no avy ndreo ozaviko reo zany no karakaraiko zay ny andraikitra am'izao fotoana zao fa ny amiko tsisy tsony tsy inona tsony nantenako efa taona ny retraite ary efa saikaka retraite no natsona hoe andehanao iasa de mba hitondra ny anjara briko amin'ny fampandrosoana Madagasikara Fantanina farany avy amiko amin'ny lafiny sosialy be dia be ny asa izay natao mahakasika n'ireo université niazakazaka tao anatin'izay fitondrana fanavaozana moa zany tao anatin'izay inona daholo tompoka raha fitiny ireo asa natao ireo zany tany amin'ny université tsirairay ny fanontaniana miaraka amin'izay ihany koa ahoana ny fampananana asa ny tanora satria laza moa ny filohan'ny fanavaozana hoe efa eo andalany fifanarahana andefasana mpiasa 10,000 any Dubai zay mandefa olona ny ivelan'izay fe tena maika fa tsy ny fampananana asa eto Madagasikara sa eto efa tsisy atao tsony ny momba ny asa any amin'ny anjerimanontolo aloha ngamba no tsara vohitra tsara satria anisan'ny taky ny teny an-dalambe zany ny mpianatra amin'ireny université atsika na tany amin'ny faritra na teto Antananarivo dia tena natao hoe lara-pamano tsisy jiro tsisy toeram-piasana tsisy toerana iainana zay ngamban'le izy dia nanenjika zay ny modely voalohany zany de natao teo Ankatso satria ny akaiky de nampiasana ny tanora misy le atao hoe talenta malagasy na hoe génie malagasy
de reo mpianatra ho votovorona mbola tsy ingénieur zany fa olona mianatra no nantsona hoe ampio zahay fa te nisy jiro eny akatso de raha mora indrindra de nanafatra andreo tany a Chine ohatra mahazatra de tonga ny panneau solaire de tonga ny nina moa ny batterie de atsatotsatoka izy de mandeha tena nampiasaina le gasy tanora manam-pahaizana zay zany tena napotra tamin'iny hoe miasy mahavita ary mety tokony havita asy izy raha omena azy le fatokisana sy le moyen de nomena ry zareo hoe ndo ataotsika université io de voalohany aloha nangatana ministre ny rano andaotsika hanao forage aloha iverena koa le resaka rano fa neny zany de natao forage aloha satria tsy maintsy jerena koa le fomba fitantanana le zava-misy eny amin'ny université mbola verina kosa zany le fiavaozan-tsaina satria misy olana ihany koa eny ny jiro eny misy ambaratongan'olona mivarotra an'le jiro amin'ny zay raha hiasa eny anao zany de tsy jirama zany fa tsy haiko fiantsonan'le olona ao fa raha tahazo jiro anao de misy ambaratongan'olona natona anao de mahazo ianao fa le vola tsy mankany amin'ny jirama fa mankany aminy zany zany tsy maintsy mbola jerevana amin'ny fotoana mamety azy fangatahana le olona aloha iavao ny sainy hoe tsy mety ty ataoko ty mangalatra zany zay ny fiantsona azy dia lasina forage de efa misy rano iny de natsona manam-pahaizana gasy hoe reto ny composante amboarinareo jiro solaire fa tsy zavatra feno le izy fa namboariny talenta malagasy de vita 1 mégawatt vitanay ao akatso 3 semaines 3 telo herinandro nanaovan'ny manam-pahaizana malagasy azy de eo zany misy 1 méga de ny avy any amin'ny filohan'ny fanavaozana tsara kosa tenena mava aminy ny nanome ny caméra satria be mpangalatra eny sao de angalarin'olona le panneau solaire sao de angalarin'olona ny ordinateur de zay nangataka nyreo mpianatra hoe afo be mividy ordinateur ary le ordinateur mandany électricité be nefa solaire nampiasaina de ordinateur 200 reconditionné zany hoe lefa portable satria portable tsy de mihinana jiro de inona saina reconditionné ny zareo de zay de misy salle d'ordinateur tanynareo mandeha mijery eny de misy ordinateur 200 ao mandeha amin'ny herinaratra ary ny herinaratra tsy antaovam-bola intsony de misy jiro napetraka eny raha tsy diso eo amin'ny 2000 eo 2 zany ny lampe LED mba hazava ny eny de raha ny tokony hoe zany manomboka amin'ny le jiro zany mandeha amin'ny 10 maraina hatramin'ny 7 hariva fa nitarin'ireo mpianatra eo irehatra hatramin'ny 12 alina amin'ny 12 alina kosa fa tsy mianatra tsony efa tsy eo amin'ny amphi efa tsy eo amin'ny salle de hanina de mba niry amin'ny hanina ny mandeha zay zany niezaka zany hoe rehefa atokisanao le manam-pahaizana malagasy rehefa menao azy ny fitaovana mavita le malagasy de zay zany ny antonavako am'le teninareo teo fanontaniana hoe raha fijeriko aloha dia ampianarina ny tanora malagasy ary nampianariko nandritry fiainako zay de mampianatra ny malagasy handraraha ovaina le fisainana hoe aza mandeha aza tonga de hiasany aman'olona na hoe hiasany ny orinasa lehibe fa miditra zone de confort de efa tsy tay alo antsony ianao fa mandeha ho azy iny fa telopolo andro fanjava raika fa aloha tsika malagasy tsika ny ingénieur vo nameko teo tsika ny olona mazoto miasa ary malaza amin'ny resaka finiavana miasa za malala an'izany tamin'ny fiainako ray manontolo satria mpanampy orinasa madinika salatsalana ary zao tena manampy orinasa fanan'izay madinika manampy azy hoe inona zany fitantanana orinasa ahoana ny fanajana ny contrat ny fanarahanao amin'ny banque na amina fournisseur mila fiavaozan-tsaina io fa ialana le hoe amitapitaka tsy tokony amitapitaka zany amin'ny fiainana fa mahitsy joro mahitsy de anatin'ny fahamarinana de hoy zaho zany am'izay ny tsara indrindra tompoko
de manampy ny malagasy ohatran'le teo handeha hanorona ny orinasany de anampy azy satria rehefa manorona orinasa izy de mamorona asa koa izy rehefa aveo ary mandohetra de mampitombo le hetra aloha sy le vola hoentin'ny fanjakana manao fotodrafitrasa rehefa enimpolo minitra sady zay tsika andriamato premier ministre tao anatin'izay fampiresahana izay misy le aloha hevitra ny eritreretina ifampiresahana dinidinika andatabatra boribory izy ty fa malalaka be a ary isorana anao anatin'izay fahalalahany dinika ifampiresahantsika eto izay resaka fandaharany ianao zany hoe 20 minitra eo sisa no afahantsika manana ao anatin'izao fandaharana izao ho atambatra agnambo reto fantanina reto andriamato premier ministre lay hetra ny karama mampikaikaika ny malagasy am'izao fotoana izao satria avy loatra le 520 isanjato mety mahita vahaolana an'io ve finodam-panjakana am'izao fotoana izao fandaharana malalaka tokoa ve ny fifaninanana ao anaty zay sehatry ny fandaharana izay eto Madagasikara tsisy tsony ve manao ampimamba ho amin'ny zay sehatry ny fandaharana izay raha misy inona ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao ya misaotra anao am'izay fanontaniana zay satria tsara tokoa mitondra fanazavana amin'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra reo mpiasa zany amin'ny resaka hoe hihetra amin'ny karama voalazanao na irisaza le izy a tsy hoe le karama raisinao ray manontolo iny a de tratran'le 25% fa le izy mandeha par tranche zany hoe raha ny taloha zany a sino raitsiko sara aloha le chiffre manjary sao de miteniteny foana koa raha le taloha zany a dia 600 000 ariary eo zany dia mandoa 20%. Fa ny am'ty zany izy mora noho zay raha 600 000 ohatra ny raisitsika zay zany karama antoniny anatin'ny orinasa de zao ny olona mandray latsaky ny 350 000 ariary tsy mandoa etra 0 ny latsaky ny 350 000 ariary 0 tsy andoava-ketriny raha ohatra ianao zany ataotsika hoe mandray 400 000 ariary de le 350 000 ariary iny 0 ny irisa amin'iny fa 350 000 1 hatramin'ny 400 000 zay ny andoavanao 5%. 5% zany hoe raha latsaky ny 400 000 ariary zany ny karamanao de 5% ny irisa alohanao raha 20% izy taloha azonareo tsara zay de raha ohatra indray 500 000 ariary ny raisinao a de 350 000 tsy vo foana iny de le ao an'elelany 350 000 1 hatramin'ny 400 000 andoavanao 5%. De raha 500 000 ny raisinao de le entre 400 000 sy ny 500 000 iny ndray zany hoe 99 000 zany iny andoavanao 10%. de zay zany no mitatao arakaraky ny habean'ny nina moa ny karama raisinao zany hoe mandeha mitatao zany le izy arakaraky ny habean'le fanaona hoe ina moa zany ny taxation graduelle par tranche de diso be le tenenana hoe 25% le izy zao tena lasa latsaka be mihitsy le izy zao arakaraky ny karama raisinao dia io moa mbola raha fotoana mamety azy mbola anazava amitsika zany ny ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tena tsara mihitsy ngamba ny ampina le fanazavana de amena ohatra anankiray mihitsy nareo am'izay fotoan'izay fa ny azoko lazaina raha zany na resy lahatra an'io amin'ny ambaindainy raha karama latsaky ny 4 millions d'ariary efa avo zany karama 4 millions zany de latsaky ny taloha ny aloha latsaky rehefa atao le calcul fa raha vo mihoatra ny 4 millions d'ariary le tranche amboniny ohatra le calcul teo any iny izy 25%. Zany hoe inona ny hevitra zany le mandray bebe kokoa angalana bebe kokoa de le mandray karama kelikely na tsy angalana na angalana kely zay zany ny tena eritreritra amin'io tompoka le fandarana teo le mato premier ministre
lino moa le fantaniana fandrarana malalaka ave am'izao malalaka ave mifandrarana ia na le zany a am'izao fotoana zao zay a dia nanova modèle économique tena manova rafim-pisainana ara-économie zany hoe ny zavatra ny ainatsika hatramin'ny alana ny fananjahantany zany dia rafitra lehibe manana rasa mangaika lehibe foana misy na hoe oligopole niala tamin'ny fananjahantany tsika fananjahantany fanjanahantany de misy le hoe grand comptoir des Indes orientales zay fiantsoana azy de ny lehibe ohatra anay de misy le atao hoe compagnie marseillaise compagnie niçoise compagnie lilloise ainsi de suite reo zany a de rafitra misampana be ary izy daholy ary voazaha no nitantanan'le izy tam'izany dia rehefa raikitra ny nationalisation tamin'ny fotoan'androny tamin'ny androny tompokila Didier Ratsiraka de lasa natao nationalisation par secteur le izy de démantelena zany le oligopole tia de lasa hoe mpanao distribution de Somaco 10 commerce 10 de ny mpanao vary de natao hoe sympa ny vary sy produit agricole ny mpanao représentation sy commerciale de ny Coroa exemple zany zay de rehefa tonga ny mpampiasa vola tsy nanambola tsontsika tamin'ny andro fa Didier Ratsiraka de nisy lay ajustement structurel de hoe privatise zao daholo ndray ny orinasa-mpanjakana de nanomboka teo zay de privatisena ny orinasa lehibe de anisan'izany zany reo lasa hoe lasa lehibe reo izy aloha tsy hotonomboko ny anarany fa misimisy zany de lehibe reo lasa misampana sy goavana be raha raisina zany le izy iatetra zany meko anazy voarovolana ho an'ny gouvernement tateto zany hoe fotom-pisainana sy lalaka izorana no mbola vitanay aloha zany fa manome fanantenana ohatran'le hoe telo herinandro de vita ny ankatso mavita zany malagasy rehefa tenanao de zay niany ijoroko za tena malagasy ary miado amin'ny malagasy mitsimbona vahoaka malagasy de aloha fitaiko aloha le izy de meko anao le fotoana raha azo atao de raha raisitsika zany Madagasikara ny orinasa misy eto hoe malalaka ave malalaka fa misy hazo lehibe 7 hazo faran'izay goavana ohatran'io ka rehefa lehibe moa ny hazo de lalina be ny fakany ary raha tia mostable ihitsy izy de misampana be le to ana économiste zany zay natao hoe intégration verticale diversification horizontale zany hoe reo orinasa 50 lehibe indrindra zao zay zavatra mitsanga hoaniny daholy hoaniny ny fakany zany maka rano maka ny tsirony tany le hazo avy be midoroboka ny raviny maka ny masoandro de misitona ny rano onorana de eo am'le tahony am'le ina moa le vatakazo mba hinanan'le racine zay zava-misy de ny eritreretinay zany hoe miteny am'izay hoe ianareo lehibe reto efa mba ela kosa nareo zay no miaina anatin'ty ranty ty mahazo zay rehetrarehetra mitsangana ny tsirony tany na amy masoandro mba zarao de apio zay anangana orinasa madinika salatsala ny ara-iasa aminareo de aza mamorona filiale tsony nareo rehefa misy zavatra tsy anatin'ny tena zavatra ataonareo fa mba alao orinasa malagasy apinay orinasa malagasy anangana orinasa de zay zany ataoko manangana orinasa ny malagasy zay zany atao hoe tissu de PME de TPE malagasy le raro ny orinasa madinika sy salatsala io zany tianay divana de am'izay fotoan'izay reo rehefa manao orinasa kely reo de fa tsy manao filiale tsony reto fa miaina zany le fakany any de mba mitsiry zany le sous-bois le tsirikazo ambany eo de reny irina mba ho malagasy tao zany hoe le manam-pahaizana mivoaka ny université
le manam-pahaizana manao fikaroana any amin'ny université ho ampiana mba ho avadika orinasa le izy le recherche et développement moa fisoana am'izay de zay zany mamarana kela satria zava-dehibe ty miala am'le hoe système de rente zany hoe le olona zatra mandray fotsiny le rente moa zany de ohatra hoe café litsi tsy manao ninina izy fa miandry fotsiny io masaka de ao mitsana le zavatra fa aloha mba mena toerana ny orinasa madinika farazay madinika malagasy da mena l'esprit d'entreprise hoe antanareo manao aza mandeha miasa atsina roa naizalaiza toerana voalazana roa teo fa aleonareo ampianay anao orinasa ary rahalalahana de manalalaka an'io sehatra io zay anamorana fipoiran'le solofo dimbin'ny ala ka tsy hamono an'le hazo lehibe hoe tapahana ny hazo mahitsy moako matetika tapahana raha ho mahitsy loatra de tapahan'ny olona fa ahena fotsiny le raisin'le hazo de mba misy zanakazo solofo dimbin'ny ala de mba manaraka mba orinasa tsy 10 de maventy be mihinana ny rehetrarehetra zao neo fa mba orinasa 10,000 de mba 10 anatin'ny 10,000 sisa reo lehibe reo fa mba nagasy le 10,000 zay zany mba tanjoray de iezak'izay anamorana ny fipitrany famoronana orinasa zay mamorona asa raha teo Mato Prime Ministre isan'ny niverimberina tato anatin'ny roa volana hoe tany-tandalana tsy maty manota aiza ho aiza tsika ao anatin'ny fampiarana an'izay resaka fampiarana ny lalàna izay isan'ny voaresaka ny hoe anao audit ny isaky ny ministera aiza ho aiza reny amin'izao fotoana izao miazakazaka ny lera dia atambatra ny koa anatin'izay misy an'ireny tompona andraikitra mpanjakana sasany reny isan'ny naharenisana feo ohatra ny chef district ny préfet mbola mijano amin'ny toerana naharenisana feo tamina resaka hoe fanapara-pahefana na resaka tamin'ny fifidianana aiza ho aiza amin'ny akabeany resaka fampiarana ny tany-tandalàna sy ny tsy maty manota eto amintsika ny ezahana zany zao de mampanjaka ny lalàna ary lalàna ihany lalàna de manome fetrany azonao atao anatin'ny fiarahamonina dia atsaina zany io ary rehefa tanana zatra nitsotra sarotra be ny mainona moa no mamerina azy zay zany ny fa akasarotana satria zatra lalandririnina ny fiainana teto ka na tsy fanaran-dalàna ara de lasa lalakitakisoa ialana manovan'zany zay indrindra manko le fanavaozana ifotony de fanavaozana ifotony de fihavaozany ny tsirairay ny tsirairay miavao miverina amin'ny rariny sy ny hitsiny sy ny marina zay vao afaka manavao ny fiainam-piarahamonina tsika zay zany no fijeriko ka na iza tompon'andraikitra natomboka aminay de tsisy tompon'andraikitra ntsony hoe tokony andraikitra ambony hoe taloha de hoe eo amin'ny haute cour de justice no tsaraina zay no namoaka ny avis milaza fa raha mampiasa ny fahefana mihoatra ny voalaza ny lalàna sy ny lalam-panondrenana de tsy any amin'ny haute cour de justice fa any amin'ny tribunaly tsotra ordinaire no andianana aby zany zava-dehibe mbola tsy naheno nareo nisy zany hoe haute cour de justice zany ny joro anefa maro be da be ny ministra sy tompon'andraikitra ambony zay fantatra fa manana dossier any amin'ny haute cour de justice fa maty momoka fotsiny any zay de maromaro moa ny hitanareo hoe voenjika taloha de miverina de eo satria tsisy le haute cour de justice de zay le izy donc zay zany le izy hoe misy koa exemplarité moa zany na hoe ianao mba manao ohatra am'le fandraisanao an'zany hoe lalàna ampiariny zany manomboka aminao le izy tsirairay apiatra ianao sady tsy apiatra sa hiarany lalàna ianao sady sa ampiasa hery hafa ianao na toerana hafa
ahafahanao ialana am'le fiarany lalàna aminao. Io miankina amin'ny tsirairay io. Oka samby jery fitaratra ny tsirairay. Ie, monsieur le premier ministre, efa mivoalazanao teo ihany moa le izy a, mety azo etretina ve izany no hoe ireo membre au niveau ny gouvernement zay tarinao ireo a manao tatra toy ny ataonao izao amin'izao fotoana mba hisiny izay mangarahara zay satria zay zavatra izay a tokony apetraka ten'izao hoe akaiky ny vahoaka ny ministra, akaiky ny vahoaka ianao izy ianao teo azo etretina ve zay zavatra izay. Le hoe azo eritreretina tena izay ny tokony ho izy. Ary efa mifanarahina ato anatin'ny gouvernement mihitsy zay hoe tokony manao tamberina andraikitra vahoaka ny ministra tsirairay a araky ny lettre de mission sy ny feuille de route menazy ny lalaka izorany ahafahany manatanteraka ireo adidiny ekeny no raisina. Ka tamin'ny décembre iny de fa anankiray aloha zany ny satatra am-bavarano de ny ministre ny travaux publics satria le lalana zany a tena mampikaikaika be ny vahoaka de nangatahany izy a hoe miakaranao de azavao any a inona daholo le olana mitranga na RN2 na RN7 na koa RN6 le tetezana tapaka tany ifasy. Fa za de miteny anareo fa efa nomeko mibaiko a anjaranareo mpanao gazety io zany makandraikitra mifanatona aminy ary mangataka. Fa za miteny anareo efa fatan'izay baiko zay fa tsy maintsy miakatra izy. Ary raha ny tokony ho izy a tokony isan'andro ao amin'ny RNM sy ny TVM tokony misy ministra ray manazava ny zavatra nataony. Ka de veriko eto zany efa baiko tompoko ny voarainy de anatony izy a de ampalazao fotsiny ministra ihany mba tiana hiakatra de apiako kely a nareo hoe mivonona zany ianao fa tokony andehanao taperina andraikitra. Tena tsy azo dinihana tokony atao ary efa baiko nomena. Ny concertation nationale angamba tsy maintsy hoe mba resahana kely any andriamatoa prime ministre satria isany malina ny olona io fa kely de kely mihitsy ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao to de atambatry fanontaniana le izy hoe aiza ho aizytsika amin'ny fanaovana izay concertation nationale izay taoriana fotoam-bavaka zay vita tsy natrehan'ny tompony andraikitra mbo sasatsasany teto amin'ny firenena misy koa le hoe alefatsy kelikely le izy amin'ny secteur maro samihafa inona nefa mandeha ahoana ny toyany satria ekina ny hoavin'ny fanavaozana. Le izy a ny tsara fantatra sy averina de rehefa nametraka ny tondro zotro zahay anatin'ny 4 volana de hoe vita ny 4 volana mitsangana ny fitondram-panjakana vaovao ary efa voafidy ny olona tokony hitambatra andreo. Zay tenanay zany 20 volana sisa satria feno 2 volana tamin'ny 28 décembre na tetonay de afaka 20 volana zay zany de tsy ho eo tsony ary tsy ho candidat ninninony zay tsy candidat filoham-pirenena zay tsy candidat ino moa ty député zay tsy candidat sénateur zay tsy ho candidat mairie raha ny tenako manokana no resahako mba hapazava le lalao satria tsy mety le hoe ianao mitantana de anao juge arbitre zay za hoe bon tsy nanontaniana nevitra fa teneko fotsiny hoe za tsy anao vita io afaka 20 volana enganyeka ho tody io processus ho entiny io. Zay aloha voalohany. Faharoa nisy tokoa ny fandaminana zay nirahana tamin'ny reo ray aman-dreny am-panahy zay raha enonareo ange ny fanontaniana napetraka tamin'ny tany amin'ny antenimeera Pyrénées sy antenimeeran-doholo le de hoe le fahendrena sy fahinon'ny vahoaka reo ray aman-dreny am-panahy zay inon'ny arahan'ny olona maro eto Madagasikara ny safidianana ny FFKM fa misokatra na izy io tokony hisokatra ary zay ny dinika ataony amin'izao fotoana zao amin'ny ataontsika hoe lafim-piarahamonina hafa na finoana io na fahendrena araky ny fomba malagasy io na ny manam-pahaizana manokana dia io le rafitra efa manomboka apetraka sy andrafitra le zavatra hazo amin'izao fotoana zao zany de misy fivoriana any fotony ataon'ny ministre mpanjakana ary zao le izy
rehefa ministra ray menao andraikitra de ajainao a ny fomba tantanany azy de rehefa mitamberina andraikitra no miresaka hoe vitany sa tsy vitany zao zany mbola vao manomboka le izy vao tsy ampy tapabolana angamba ny tena nanomboka nametraka raha izao any asianao itsara ny asany a toetrany sarotra be tsy de mety le mifampitsara satria ny amin'ny azo manokana zao tsy feno ro volana mbola tsy feno ro volana ny azy a satria mbola zavatra ministera ray vaovao mihitsy izy io de tsy maintsy na ny birao anarany tsy misy hatramin'izao ny tompona andraikitra aneo fa birao zany de mivenjivenjeny izy zareo donc sarotra be le izy fa efa nanomboka izy toerana roa telo samy hafa zay nefa nandehanany fotony tany Atsirabe tany Tomasina angamba izy teo de Fianarantsoa de zay zany nefa nijerena fa le hevitra aloha de zao manaja maolona zany hoe olona ray manana hevitra de aloha izy iteny any amin'ny misy asany raha any amin'ny kafa moa zany sarotra be miteny fa hoe démocratie populaire tsy maninona hevitra alainany inona kay ny tena tadavinareo inona ny tianareo ho karazana hoe fiarahamonina ijoro de misy manontany inenao ve inona moa izy ty décentralisation effective ve ny tianao sa fédéralisme ve sa état unitaire sa déconcentré to za mantseny le olona satria anticipeko le fanontaniana ka za moa nanontaniana io fa za moa no izy zany mandrafitra ny hevitry ny olona fa zay laniny be sy maro no atao de le laniny be sy maro rehefa ho avy ny élection de zay laniny iny tokony aketsika fa tsy hoe ny atsika ihany ny marina tsy ny anao ny marina be ny basy ka rehefa ny olona be da be ny mietritra an'iny mila mandefitra ianao manana fandeferana manaiky ny atao hoe ny hevitry ny maro fa tsy hoe ny anao ihany ny zirizirianao hoe ny amin'ny marina zay zany madiso atsika koa question tonga de maïsy be makasika ny le 310 000 ariary nanao planche be avy any fanjakana sa ina miracle natao ahafana hanome vola ho any mpiasam-panjakana iny prime iny ahoana any tsy miankina ie raha ny momba n'le fantaninao hoe nampiasa planche be zany dia tsy zay mihitsy fa ezaka no natao ho anay mpanao toekarena moa zany mampiasa planche be zany dia zavatra tena fady satria ny efehan'izany dia zavatra manahirana be ka misy ezaka nataony teo amin'ny ladoany dia raha ampitahana tamin'ny taona 420 zany ny vita tamin'ity 520 dia nitombo 5% ny recette douanière zany hoe 200 milliards d'ariary 5% zay zany ny azo tombony raha pitovinany tamin'ny taona lasa ary ny eo amin'ny seritry ny impôt ndray dia nisy plus 5,8%. 5,8% zany manome 295 milliards d'ariary ka zay itony ezaka vity zay no nafahana nandohan'ireo prime 310 000 ariary isaky ny mpiasam-panjakana araky ny fanapahan-kevitra niraisina tokoa teo ny nivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika sy ny gouvernemanta momba ny sehatra tsy miankina dia tokony fantaritsika za moa olona lehibean'ny nina moa reny fivondronan'ny mpandrarah reny izy io ndray dia fivorin'ny ny mpiasa ny ato amin'ny syndicat de CTM no le zavatra tianay atao teo de hoe le orinasa faran'izay madinika zay anana ndraikitra atsorina de fa zao de fa asaina miara-mikondro satria continuum atao ny économie na resaka salaire io na resaka io de hoe mity zao koa zany zany hoe zay mafifipamaso fomma zany ny vory araka amin'ny CTM de handinika hoe raha ity ny fiakaran'ny iny moa ty zany ny asa-panjakana ny mpiasa-panjakana raha
tia ny inflation de mba firy kosa no angatahany-zareo de izay zavatra tapaky ny mpampiasa sy ny mpiasa hoentiny aty amin'ny fitondram-panjakana de eo manao dialogue public privé de miresaka hoe firy zany mba tsy sinny inflation be loatra firy no iarahantsika de io zany resaka teny ierana za zany tena tsy zavatra tiako ohatran'ny teny ierana io alao ifampiarana daholo ny resaka ary zay ngamba hoe anisany hoe isorana alohan'ny amaranareo le fantany hoe isorako any aloha satria manapotra an'le fifandraisana tsara eo amin'ny androm-panjakana misy eto Madagasikara ohatra zany a de rehefa miprésenter ny loi de finance initiale lazay tany amin'ny anteny miera-pirenena sy anteny mieran-dolona de nametraka ny PGE sy ny PMO zay tany amin'ny anteny miera rotota de teo indray zay zany a nisy fantanina sy valiny entre ny anteny miera-pirenena sy ny gouvernementa araky ny voalazany lalam-panondrena zay ajainay zay manaja lalam-panondrena dia zay ho ny voanisany zany roa andro tapany ny gouvernementa no fampiresaka tamin'ny solombavam-bahoaka zay tena misolo tena ny vahoaka dia zay nisorana ny président ny assemblée nationale hoe tsy niandry an'ity hoe zay gouvernementa nanao tamberina ndraikitra fa izy moa fa mandeha amin'le sehatra Facebook reny de efa navoakany any fa angamba valin'le question réponse de lasa izy nanome zavatra vitanay gouvernementa isorana azy satria be détail be le zavatra nataony any de nisy fotsiny ngambany fanampiana sy fanitsina kely fotsiny atao teto fa zay milaza fa mifandray tsara le androm-panjakana eto Madagasikara tsy de misy olana fa mahay miresaka de mahay mifampitondra teny mifanasoavana ny vahoaka tokony izy efa tena tapitra ny fotoanantsika le matao prime ministre na izany na tsy zany dia raha ny tokony ho izy manapetra le fotoana satria aorinan'ity fandarantsika ty de isy ny dingan'ny ampavalon-dalana ho amin'ny kanina ionan'ny Maroc Papetrano sy Tanzania efa any amin'ny phase finale izay tsy azotsika tapahana ihany koa ny fanarahana an'izay baolina kitra izay fa amin'ny maray aman-dreny eto amin'ny firenenanao amena hafatra amena fotoana ianao anome hafatra ho an'ny voaka malagasy manaraka atsika amin'izao takariva izao. Eny tompoko mankasitraka indrindra nareo dimy miralalo mitondra teny teto nametraka amin'ny fanontaniana zay mety tena mahaliana ny vahoaka ary nafahana nitondra fanazavana ny teny omena ny vahoaka zany dia firaisankina aokatsika irahina aokatsika ifankaty ary aoka avela lavitra le fifanenjehana fitenenana ratsy olona ary fitsaratsarana olona fahatany satria itsika zao dia natamban'Andriamanitra ho ray antsindra azo ena ho tadavitsika ireo tsy matomanota zay mpanindra ny vahoaka amin'ny heriny fa tsika kosa dia fanometanana ifankatia ary anapotra eo anatrehan' zao tontolo zao fa vahoaka iray mpiavana daholo malagasy mpiray-tanindrazana ka dia samitsika io tahin'Andriamanitra tompoka dia miona ny fotoana mamety azy fa izahay zany de hiaraka amin'reto mpanao gazety mpisolitena aminareo de tsy maintsy iverimberina matetika fa tsy hoe matetika loatra koa satria aloha ny asa aloha zany no ataonay de aveo zay manao taberina ndraikitra fa de mankasitraka atsika vahoaka malagasy de mazao kaza ny mbola hiaraka satria dia nafana ny fampiresahana tamin'Andriamatoa prime ministre teo misy ny lohahevitra tokony mbola nentina nefa de noho zay fafoizan'ny fotoana izay de tsy maintsy misaraketo
sika rehetra azadiny fa mandeha amin'ny kolotevy